ny isaky ny tapitra ny fandaratsika de
Amaky tenin'Andriamanitra ary sika fa atsika manamarina zay rehetrarehetra izay eo amin'ny Jaona aloha dia ny toko 7:4 efa hainy besin'ny maro tsenjery zao tenin'Andriamanitra izao. Jaona toko 7:4 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe zao ary mivaky ny teny. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zany hoe io le fanambarako teo hoe na de izay rehetra voalazako teo aza ny momba antsika olombelona, misy fanantenana nampanantenain'Andriamanitra ho an'izay maniry, ho an'izay mangetaeta ny fiainana mandrakizay. Nomeny ny zanany lahatokana porofom-pitiavana io. Tiantsika Andriamanitra satria izasenao zao anie tsy olona mendrika ho any fiainana mandrakizay, olona mirimorimo, miazakazaka, makany amin'ilay atao hoe fahaverezana. Maneke an'izany ianao satria tenin'Andriamanitra milaza antsika fa zany ny toerana misy antsika ary zanaky ny devoly isika. Fa na de izany ary nasehoan'Andriamanitra ny fitiavana de hoe tia misy fanavotana omeko anareo izy. Nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very, zany hoe le olona efa milatsaka miazakazaka, ohatran'ny hoe latsaka anaty lavaka lalina de lalina no misy famonjena amin'ny tontona avy hatrany, misy tady milatsaka avy any ambony mbola azonao raisina tsara mihitsy. Ohatran'izay zany le toerana misy antsika. Ity tenin'Andriamanitra ity hoe omeko ny zanaka lahatokana de zao zay mino an'iny de tsy ho latsaka any amin'ny fahaverezana intsony fa hanana fiainana mandrakizay. Zany hoe avy amin'izay zany no ahafahantsika misintona le hoe ahoana ny fomba angalana le famonjena any amin'ny Kristy zay tahaka ny tady anankiray latsaka eo amboninao, ianao nefa milatsaka makany anatin'ny lavaka lalina de lalina de lalina, misy tady tapo tazomy iny zay le hoe zay mino azy. Kanefa tsy io zany tsy tenenina fotsiny hoe zao le izy de zao le izy, fa de enarantsika tanteraka zany hoe ahoana ny fomba ahatateraka an'izay hoe mino an' Jesosy zay de ahazo fiainana mandrakizay fa tsy makany amin'ny fahaverezana, satria mbola resabe mihitsy io. Ka mialohany atongavantsika an'izay aloha de zao ary hoe hojerevantsika ary hoe tamin'ny fomba ahoana aloha no namonjeny Jesosy Kristy, na hoe no namonjen'Andriamanitra tsika olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Satria voalaza zany hoe Jesosy na hoe Kristy no hany famonjena tokana ho antsika, ka tamin'ny fomba ahoana no nanantanteran'Andriamanitra ilay drafim-panavotana zay efa niresahantsika teto, hanavotana antsika olombelona. De fantatsika loatra ny tantaran'i Jesosy Kristy hoe nateraky Marie Virgine, teraka tao an-tranon'omby tamin'ny Betlahema, de ninjehan'ny Herota tamin'izany efa saika amin'ny vonoana, de nitsoka tany Egypta fantatry ny olona. De ny tantara tena malaza moa momba an'i Jesosy Kristy de le hoe nanao fahagagana, manasitrana marary, mamoaka démonie, manangana ny maty sy ny sisa de nefa raha ny fahafantaran'ny olona tantaran'i Jesosy de zao maty teo amin'ny hazo fijaliana izy, rehefa nampijaliana noombona de avy eo nalevina de fantatry ny rehetra hoe tsangana tamin'ny maty rehefa avy eo. Zay zany ny tantara momba an'i Jesosy, tsisy tsy mahalala zay. Fa zavatra mety tsy fantatry ny olona fa betsaka kosa ny mahalala de zao io Kristy io Kristy zay resantsika hoe mpamonjy azao tontolo zao io mpanaisitra an'io tanin'ny olona, efa nisy io hatramin'izay fa tsy hoe nanomboka nateraky Mariny de zay izy vao tonga teto ambonin'ny tany de zay vao nisy le Jesosy Kristy, fa efa nisy efa Andriamanitra namorona zao rehetrarehetra zao io voalazan'ny Baiboly zany, fa mbola tsy resantsika eto aloha. De efa hatramin'ny nanorenana zao tontolo zao de efa nisy izy, fa tamin'iny fotoana fotsiny no natao tonga olona de nateraky ny olona. Zay ny tantaran'i Jesosy. Ka tsy hany aloha le resakitsika va de hoe inona amin'ireo tantara malaza fantatrao momba an'i Kristy ireo ary no nanatanterahana ny famonjena zay tian'Andriamanitra hamonjena zao tontolo zao. Moa ve le izy teraka tany an-tranon'omby no antenaina hoe tam'izany no afaka manafaka n'ilay ota ao anatintsika zanak'olombelona. Moa ve izy le nanao fahagagana nampitombo mofo dimy sy hazan-drano roa tonga be de be nisy ambony tsy voaisa tsony ary, zany ve no nahitana an'le hoe aizana akatsika ny famonjena. Moa ve izy le nanendena nitsaka ranomasina de tsy nilentika, tsisy mazina tao tamin'izany fotoana zany, zany ve no isy an'le famonjena ilay tsika olombelona sy ny sisa. Ny valiny resaka iza malala dia vakitsika ary ny tenin'Andriamanitra
ao amin'ny Koritianina voalohany dia ny toko voalohany andininy 20. Koritianina voalohany toko voalohany andininy 20. Teny mahafinaritra ity ary teny tsara de tsara amintsika ny mitadidy sy ny mirakitra azy mandrakariva ao anatintsika. Koritianina voalohany toko voalohany andininy 20 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Zao ary ny vaky ny teny. Fa ny teniny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Maro aloha no fantatra efa nandrea zany teny zany sy efa nalala ny fisina zany teny zany ao anaty baiboly. Fa ny tsy fantatry fotsiny efa mba takatra ao zay namakina ho azy ve ty teny ity sa mbola tsy takatra ao zay kosa aloha tsy teny be deabe ny tsy mahay an'izao hoe be deabe ny tsy mahalala zao fa de zao izay efa mahafantatra moa de efa araba soa araba tsara, zay mbola tsy mahafantatra kosa de manaraso matsara. Zao ary ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny teniny amin'ny hazo fijaliana. Betsaka ny antony teo amin'ny hazo fijaliana hatramizay. Fa fomban'ny Romanina tam'izany manantona olona amin'ny hazo fijaliana rehefa hoe voaheloka ho faty le olona. Ary na tamin'ny andro ny nanombonan Jesosy ary de nisy olona anankiroa niara-nombona taminy. Fa tsy resantsika zany zay niantona teo rehetrarehetra hatramizao. Fa le anankiray ihany resantsika le hoe ny ran'Andriamanitra ho mpamonjy an'izao tontolo zao de le zanany latokana Kristy Jesosy. De ino no ataontsika hoe rôla amin'ity resaka resantsika ity? Ny teniny amin'ny hazo fijaliana, le hazo fijaliany Jesosy io zany, fa tsy le anankiroa teo akaikiny na ny tany aloha rehetrarehetra tany, de fahadalana amin'izay ho very. Eo zany no afantaranao ny tenanao sahady ho very anao sa ho vonjena. Satria ny teny eto de milaza hoe herin'Andriamanitra kosa ho an'izay ho vonjena. Ny famonjena de raisitsika foana hoe le fanesorana an'le ota ao anatintsika. Ka raha ho an'izay tsy mila an'izay famonjena zay le hoe miazakazaka makany amin'ny fahaverezana, de ohatry ny fahadalana ny tantaran'ny hazo fijaliana aminy. Ohatry ny agegena, ohatry ny tsy fahaizana miaina sy ny sisa zay tsy haitsika amin'ny tanisa azy eto. Ohatry ny zay ny andraisan'ny hazo fijaliana. Fa ho anao kosa le mila an'le atao hoe famonjena na lay fanesorana an'le ota ao anatintsika. De raisy io ty teny ity zany hoe io hazo fijaliana io sy ny teny momba n'io hazo fijaliana io no herin'Andriamanitra ho antsika. Ny dikan'izay de zao, raha za zany mila famonjena ao amin'ny resaka hazo fijaliana io no misy an'le hery azahoako famonjena. Raha ianao no mila famonjena ao amin'io hazo fijaliana io no misy an'ilay hery azahoanao famonjena. Inona moa le famonjena eto? Averiko sy tsindriko tsara ihany. Tsy hoe famonjenanao ho afaka amin'ny aretina, ho afaka amin'ny olana, ho afaka amin'ny zavatra rehetra zay mamatopatotra anao sy ny karazany. Fa le famonjena resana eto de le hoe fanesorana an'le ota ao anatinao, na fanafahana anao tsy ho andevon'ny ota intsony. Ka raha izay le ilainao de tsotra ny tenin'Andriamanitra eto, ao amin'ny hazo fijaliana ny misy ny hery afatsika manaisotra zay zavatra zay. Ka raha ny raisina ary ny tenin'Andriamanitra vakitsika voalohany toy zao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomen'Andriamanitra ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Dikan'izay zany de zao, zay tantaran'i Jesosy rehetrarehetra nalaza sy tsara any tantaran'i Jesosy reny, fa ny tena fototry ny nanirahan'Andriamanitra ny zanany ty hamonjy ny olona ao anatin'ny fanadevozan'ny ota. Zay tena nanirahany azy. Ka zay fahagagana tany, fahagagana zay naterahany sy ny rehetrarehetra, fa ny tena antony sy fototra nanirahana n'ilay zanakalatokana ty de zao, ny amonjena ny olona ho afaka amin'ny fanadevozan'ny ota. De mba ahafahana manaisotra sy mamonjy ny olona ao anatin'ny fanadevozan'ny ota, manaisotra ny ota io anatin'ny olona, de zao teo amin'ny hazo fijaliana zany no nanatanterahana an'izay. Zany hoe ny tena nandehanan'i Jesosy ty sy nanirahany ray azy de niantona sy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Zay porofotsika ny tenin'Andriamanitra na de atao hoe maro aza ny zavatra tianao resahana ao amin'ny Filipianina toko 2 no vakitsika. Filipianina toko 2 dia raisinareo daholo hatrany amin'ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 7. Koritianina 2 Filipianina azafady, Filipianina toko 2 andininy 5 ka hatramin'ny